manatitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy tonga soindray ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao MBS ianao amin'izao alina izao. Manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny vaovaon'ny fampelezan-kevitra avy hatrany ary no anomboantsika ny fotoana tanàna 7 Mbs hatramin'ny androany no efa notsidian'ny kandida marika Ravalomanana nahafahany nijery fotony ny olana sedrain'ny vahoaka ary nahafahany nampafantatra ihany koa ireo vinanasany entiny manarina ny firenena. Androany dia hoarahintsika ny fiaonany tamin'ny vahoaka ny mety atosika. Oktobra, 2020. Dadio, marca Ravalomanana io, 2020. Azonao? Izao, tonga eto izahay hanao propaganda. Na hoe mandresy lahatra ny mpifidy. Dia anareo mpifidy kely angala manodana telo ohatrany anao. Hifidy ahy izy fa tiako izy. Zahay fa tianareo, za koa tianareo. Faharoa, tena mety amiko mihitsy izy satria anao asa ho anahy. Za koa anao zavatra ho anareo, Fahatelo, manana programa asa tsara be anasoa sy sohimbolana ho an'ny malagasy izy. Za zay mbola anao azy koa. Dia no tsara fa mbola tsara be mihitsy ty toerana ty. Na le ana makatiako voany aty aminareo tina atao hoe manifesto. Manifesto! Tia no tena ho tanterahantsika. Dikany hoe manifesto dia hoe liste reo fanomezan-toky ataon'ny kandida marika Ravalomanana 2020. Lalana 2020. Ny ahafahantsika mamerina indray ny fiainana ny vahoaka malagasy, ny filaminana, fampandrosoana, fampianarana ny ankizy eto Madagasikara dia ny fiverenany dada iray ao fitondrana anamboatra. Nisy nisopatra kosa ny fampelezan-kevitra nataon'ny kandida laharana 5 tamin'ny 20 ny volana Oktobra lasa teo tao Ankilizato tsy lavitra ny Morondava. Na dia teo ary izany dia totosa ihany ny fiaonan'ny kandida marika Ravalomanana tamin'ireo mponina tany an-toerana saingy maro kosa ireo naratra mitondra fanampanavana avy hatrany ny talen'ny fampelezan-kevitra Rabenja Tseheno Arso. Ny 29 Oktobra teo dia nisy zavatra niseho hafahafa tany amin'ny faritry Morondava tao amin'ny toerana atao hoe Ankilizato. Raha toka niomana handray ny kandida numéro 25 marika Ravalomanana ny mponina tao Ankilizato dia efa voamana daholo ny fitaovana rehetra na ny estrady na ny seza na ny sonorisation. Dia tamin'izay fotoana izay no nisy andian-jiolahy dia ireo andiona tovolahy ireo no nandakandaka ny seza, nanapaka ny fil rehetra tamin'ny sono ary nitora-bato ny helikoptera mba tsy ho tafidina. Ny mponina tao anatin'izany tsy nanaiky an'ilay fanakorotanana dia nanomboka nanohitra ka tao anatin'izany fifandonan'izany dia nisy maromaro no naratra. Ka amin'izao fotoana izao zany izahay atao amin'ny QG KMMR aty amin'ny Antananarivo dia manomboka mikarakara ny fomba hiatrehana rehetra amin'izay zavatra tokony hanampiana an'ireo olona rehetra ireo na ny simba fananana na ny naratra na ny ataontsika hoe zavatra tsy maintsy ametrahana hanampiana an'ireo olona ireo ahafahany manao izay tokony ataony eo anivon'ny lalàna mifehy ny tanàna sy ny firenena satria dia fantatra fa dia fandikan-dalàna kitsirano ny zavatra vitan'ireo andian-jatovo ireo.
araka izany dia mitohy hatrany izay fampelezan-kevitra izay ho fampandaniana ny kandida marika Ravalomanana laharana fahadimy amby roapolo amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Teny amin'ny faritra Tsimondrano iny no nanatanterahana izany androany ary komina telo no notsidihana dia ny komina Bongatsara, Andoran'ny-Fotsy ary Tanjombato. Nitalen'ny fampelezan-kevitra amin'ny faritra Analamanga sy ny député voafidy tamin'ny faritra iny moa no nitarika izany hetsika izany. Andeha raha antsika avy hatrany ny akon'izay vaovao izay. Loha laharana ifidy, ireo rehetra ifidy ny kandida laharana fahadimy amby roapolo marika Ravalomanana ny Alarobia 7 Novambra ho avy izao. Nisongadina izany androany nandritra ny fampelezan-kevitra nataon'ny mpanao fampelezan-kevitra amin'ny faritra Analamanga teny amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Komina telo ao Atsimondrano no nanaovana fampelezan-kevitra tamin'izany io maraina io dia ny komina Bongatsara, Andoran'ny-Fotsy ary ny komina Tanjombato. Nitarika ny hetsika ho fampandresena ny kandida marika Ravalomanana laharana fahadimy amby roapolo tamin'izany nitalen'ny fampelezan-kevitra atao amin'ny faritra Analamanga Faustin Andriamahoaka. Teo ihany koa ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny distrika iny Voangy Raromanarivo sy ireo mpanolotsaina ny tanàna amin'ny faritra Analamanga. Vahoaka marobe hatrany no niatrika ny fotoana tamin'ireo komina telo nanaovana izy ireo fampelezan-kevitra. Harenina sy hajoro avokoa ireo rehetra noravaina hatramin'ny taona 2024 araka ny fanamban'ny kandida marika Ravalomanana laharana fahadimy amby roapolo hoy ny mpanolotsaina ny komina Andriamatoa Aina. Tata Ravalomanana mpanangana fatsia rava ny toe-tsaina malagasy, ny fanenjika sy ny fanaratsy ny malagasy ary ny famono manangana fa tsy manjava averina indray le fihavanana malagasy sady zay rava le famarina ny fitsarana fa ny kolokolo ny nandeha ny alatrany nandeha dia ozy Tata Ravalomanana hoe ampy zay sy fotoana fa antsangatsika an'izay sady zay Fanarenana ny fiarikarena amin'ny faritra ambanivohitra no tena anisany masony dada ho kosa ny talia ny fampelezan-kevitra atao amin'ny faritra Analamanga Kolonely Faustin Andriamahoaka. Hiatrika fifidianantsika ny 7 Novambra efa fantatra ny safidinareo dia aza miala amin'ny intsony fa io no mandresy ary io any antsika tompolasy tompoko vavy. Iza le numéro 5 amby roapolo. Inona ny antony ifiditsika azy dia tsotra ihany. Fantarareo tsara 7 taona izao janonatsika teo 7 taona ny afitsika teo 7 taona ny ainatsika zany fiakarana sy midanga vidim-piainana 7 taona ny tsy nananatsika intsony zany atao hoe asa mendrika sy entina velona isan'andro. Ho tanteran'ny kandida marika Ravalomanana avokoa ho fanambany ao anatin'ny manifesto ary ho takina amin'ny fanatanterana an'izany ho ny solombavambahoaka na Tsimondrano Voangy Raromanarivo. Lara-pamena amin'ny fandriam-pahalema ndrafitra fitsabony araka nefa nilazaiko taminareo tamin'ny tety foko tany reny ny any amin'ny hôpitaly mpanjakana rehetrarehetra asiana fitaovana ary fomba dia aroraisy ny dada antoka ny fahasalamam-bahoaka. Eo ihany koa fampianarana famerenana an'ireny kit scolaire sy table kely reny dia ampiana kantinina sy kiraro kely ho nosy président raha sitrapony tompo mba tsy hanavahana ny mantra sy ny manane. Dia fananganana orinasa ho an'ny tanora mba tsy hivenjivenjy ny zanatsika rehefa vita fianarana fa dia hanana asa sa ho azy ainy dada ny manangane. Eo amin'ny pejy politika mifandray amin'izay fifidianana izay hatrany dia ny antefan'ny fanambaran'ny seni manoloana ireo karazana fanakorontanana sy ady hevitra politika maro ireo kandida izay mivohy izany androany. Mampitandrina ireo mikendry ny anakorotana ihany koa ny filohan'ny seni fa tsy maintsy andray fepetra manomboka eto. Mikasika ny lisam-pifidianana kosa dia tsy maintsy zakaitsika ny tsy fahatomombanana misy ao anaty io lisam-pifidianana io ho hiatran'ny fanazavan'ny filohan'ny seni Andriamatoa ery Rakotomanana androany. Teny antoerana Edena Eliasy Manora Andriamalala.
Nivoaka tamin'ny fanginany ny teo anivo ny seni androany manoloana ireo ady-hevitra politika maro sy fanakorontanana mitranga amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Tsy maintsy miroso amin'ny fifidianana isika hoy ny filohan'ny seni ary anjaran'izay filoham-pirenena lany eo no manarina ny tsinety rehetra. Ny antefana izany fanambarana mifono fanontaniana izany avy hatrany moa ireo mivoy ny fanakanana ny fifidianana ny 7 novambra izao. Terem-panahy izahay ametra-panontaniana eo anatrehan'ny fetra apetraky ny lalàna sy ny lalam-panorenana mbola fotoana anaovana ady-hevitra politika ve izao mba ho fanajana ireo lalàna manan-kery sy aleo ve androso amin'ny fifidianana dia izay filoham-pirenena lanim-bahoaka eo no hitondra fandaminana ny firenentsika. Tsy ny vahoaka mpifidy ve no tompo-pahefana mahafantatra ny olona heveriny fa mendrika hitondra azy sy hamany olana rehetra eto amin'ny firenena mandritra ny 5 taona manaraka. Raha milazotsika fa matahotra korotana eto amin'ny firenentsika tena miezaka araky ny fotsika rehetra ve isika miaro ny tsisin'izany apetraka aiza amin'ny fanontaniana rehetra zany ho tsakotsakony ny kandida filoham-pirenena rehetra ary hodinian'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Etsakilan'izay no amafisiny filohan'ny seni ihany koa androany fa misy tsy fahatomombanana ny lisy-pifidianana ary efa fahita maneran-tany zany. Na dia efa 2 taona sy tapany aza no nanomanana sy nanitsina ny lisy-pifidianana. Noho izany tsy maintsy mizaka ny tany izay tsy fahatomombanana izay isika mba irosona makany amin'ny fifidianana. Tsy misy eran'izao tontolo izao ny lisitra tonga lafatra na any amin'ny tany faran'izay mandroso any. Misy foana ny tany tsy fahatomombanana. No zany ho zakaitsika ny tany tsy fahatomombanana ankehitriny ka iroso amin'ny fifidianantsika mba ho fanajana ireo lalàna manan-kery. Fifidianana madio sy mangarahara ary ao anaty filaminana tanteraka no andraindray ny vahoaka malagasy ankehitriny. Noho izany andray ny andraiky ny seni manoloana ireo tranga famafazana lainga anakorontanana ny fifidianana sy ny endrika sompatra atao any anatiny ireny fampelezan-kevitra ireny. Eo anatrehan'izany rehetra zany dia miangavy izahay aoka hijanona ny fanodikodinana saim-bahoaka amin'ny filazana zavatra tsy marina ampikorotana ny firenentsika. Andray ny andraiky ny senia eo anatrehany hotakotaka isan-tokony manodidina ny fampelezan-kevitra. Mazava araka izany ny nambarany filohan'ny seni mahakasika ny lisy-pifidianana sy mahakasika ihany koa ireo kandida 2020 sy izay mivoy ihany koa ny fanakorontanana moa zany. Ho tohizantsika eo amin'izay vaovao ny fifidianana izay hatrany dia nampafantarina androany ny fampiasana ny logiciel anamorana ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy ny eo anivo ny SRVM na ny section recensement matériel de vote no ikirakira voalohany ity logiciel ity. No tanterahina androany ny varavarana misokatra momba ity resaka logiciel ity tetsy amin'ny seni nanisana izay niantsoana ireo fiarahamonim-pirenena solotenan'ny kandida ary ireo mpanara-maso ny fifidianana isan-tsokajiny. Edena Eliasy Manorandre Malalatrany. Mba isiany fifidianana madio sy mangarahara mba hatomombana tsara ny voka-pifidianana ary indrindra anamorana ny famoahana izany no antony ampiasana ity logiciel antsoina hoe traitement de résultats version 2.5 ity. Mizara roa mazava tsara ny asan'ity logiciel ity ary aoriany ny fanisam-bato sy ny fanangonana ireo voka-pifidianana eny anivon'ny fokontany makany amin'ny district no tena ilana azy. Ny asan'ilay logiciel zany dia roa ihany. Voalohany manao an'ilay saisie au niveau SRNV ary faharoa manambatra an'io saisie io dia manamora ny asan'ireo équipe de validation ireo
amin'ny fanamarinana sy fanomezana ilay voka-pifidianana vonjimaika ofisialy zany hoe manao kajy fotsiny zany io logiciel io. 12 andro aorian'ny fifidianana farafatarany no amoahany seni ny voka-pifidianana vonjimaika. Aorian'izay kosa no atolotra ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana io voka-pifidianana vonjimaika io. Ny seni foibe indray zany après an'le 10 andro zay nananana tenenivon'ny SRMV dia manana 7 andro ny seni foibe amin'ny traité ny résultat farafatarany zany 7 andro aorinan'le 10 andro zany hoe 12 andro aorinan'ny androm-pifidianana farafatarany no amoahany seni foibe ny résultat provisoire officiel. Dia au fur et à mesure amin'izay ny rehefa manao an'ilay traitement ny seni dia mampita makany amin'ny ACC zay amoaka ny résultat définitif manana 6 andro indray zany farafabetsany ny ACC mitraité ny résultat ary fantatsika fa ny ACC moa zany sady mitraité ny résultat izy no mitraité ny contentieux na ny fifanolorana rehetrarehetra dia 6 andro nananany ahafahany mamoaka ny résultat définitif. Raha misy kihana na fanamariana tianrehetra tao amin'izao andro vitsy mialohan'ny fifidianana izao dia mbola mandray sy afaka manitsy izany ny eo anivon'ny seni indrindra fa mikasika ny andro ny fifidianana sy ny fikirakirana io logiciel io. No tanterahina androany ny varavarana misokatra momba ity resaka logiciel ity tetsy amin'ny seni nansanina izay natrehin'ireo fiarahamonim-pirenena solitenan'ny kandida ny teo anivon'ny seni ireo mpanara-maso ny fifidianana isan-tsokajiny avy. Lafimba vaovao hafa kosa indray iray andro mialohan'ny voalohan'ny volana novambra dia tsy mbola mandeha ny tsenan'ny voninkazo efa roa taona izay notsiliana amin'ny fifidianana voninkazo intsony ny malagasy tsy dia nahitana fiakaran'ny firenefa ny vidin'izay voninkazo izay raha ho an'ny mpivarotra voninkazo nandalovan'ny mpanao gazetinay androany aleon'izy ireo aza ny tsena andavanandro noho ny amin'izao akatoko ny voalohan'ny volana novambra izao satria dia tena tsy misy ny tsena. Jessica Miray sy Rivo Rajaonarivelo. Voalohan'ny volana novambra fety ankalazain'ny fiangonana katolika ny olo-masina. Ny faharoan'ny volana novambra kosa no ankalazaina sy atsiarovana ny maty rehetra. Saingy maro no manatitra voninkazo eny amin'ny fasana ny voalohan'ny volana novambra noho ity andro ity tsy fiasana. Ho fahatsiarovana ny maty izay indrindra dia efa naterana voninkazo eny amin'ny fasana no anamariana izany. Efa nandritra ny 2 taona teo anefa izay dia efa tsy voasarika amin'ny fifidianana voninkazo izay intsony ny malagasy. Raha ny fanadihadiana nataonay tamina mpivarotra voninkazo teny Anosy androany dia tsy mandeha intsony ny tsena amin'izao. Tsy toy ny tamin'ny 2 taona lasa rehefa voalohan'ny volana novambra tahaka izao. Tsy nahitana fiakaran'ny firy nefa ny vidiny. R1,000 dia efa mahazo fehezana ity. 4,000 kosa raha voninkazo artifisialy. Hatreto aloha ohatra mbola vitsivitsy le anina tsy ohatran'ny tamin'ny 2 taona. Aloha raha mivarotra andavanandro fa tamin'ity ohatra vitsivitsy. Tsy haiko efa teren'ny fasiaranana koa ngambany dia ohatran'ny efa vitsivitsy le olona mividy. Fa ny rapitsony tsy fantatro rapitsy zao mety hoe misy makamaka ihany eto. Isa-taona eny amin'ny province zao no matetika makabetsaka fa tamin'ity zareo ohatrany tsy dia betsaka. Avy any Ankadinandriana no fanafarany ireto mpivarotra voninkazo ireto ny entana amidiny ary tantsaha-mpamboly avy any no manatitra izany isa maraina. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Isaorany ianao tany tokantrano tany niaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandram-peona ary manome fotoananao amin'ny rapitsy toy izao indray. Veloma tompoko.